Dia valy tafaraka amintsika indray ato anatin'ny fandarana meteo manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Mahazo vahana indray ny varatra azo ato anatin'ny 8:20 ora fa miha-malefaka izany amin'ny alakamisy ho avy izao. Ho mafimafy kosa ny fitsokan'ny rivotra saika manerana ny nositsika ato anatin'ny 2 andro manaraka. Avy hatrany ary dia ny toetry ny andro amin'ny rapitso talata fa 7 ny volana aogositra 2024 no arozantsika. Arak'izao hitantsika amin'ny sary izao amin'ny rapitso maraina dia anorana avokoa ny ilany atsinanan'ny Madagasikara ray manontolo izany hoe ny morontsiraka atsinanana manomboka any Sava hatrany Taolagnaro. Andraoana fa mety arahana herika manify ny amin'ny ilany atsinanan'ny faritry ny Avoatany, ny amin'ny faritra sisa dia ifandimby eo ny maty sy ny mibalika. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia mbola hitohy hatrany ny orana ny amin'iny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara iny. Andraoana mety arahana herika manify ny ilany atsinanan'ny faritry ny Avoatany. Ny ankoatr'izay dia ifandimby ny rahona sy masoandro fa ny aty amin'ny ilany andrefan'ny faritry ny Avoatany dia mety hisy orana tandrifin-drahona malefaka indraindray. Mahakasika ny maripana dia misy fidinana ny maripana ambony indrindra ny amin'ny ilany atsimo sy ny Avoatany ary ny ilany atsinanan'ny Madagasikara. Andeha ho jerentsika ny Antsipiriany ny aty amin'ny ilany atsinanana eo anelanelan'ny 17 hatramin'ny 30 degré Celsius, ny amin'ny ilany andrefan'ny nosy iny dia 5 degré Celsius no ambony indrindra any avaratra andrefan'ny Madagasikara any. Ny ambany indrindra dia 12 degré Celsius ho anareo any Vakinankaratra. Ho an'ny eto Antananarivo manokana amin'izao lalaon'ny nosy izao dia ho amin'ny rapitso maraina dia andraona mety hisy herika, ny tolakandro kosa anjombona mety arahana herika. Ny rivotra indray dia ho avy atsimo atsinanana amin'ny 20 hatramin'ny 30 km isan'ora. Ny maripana moa eo anelanelan'ny 14 hatramin'ny 13 degré Celsius. Ho amin'ny alarobia fa 30 ny volana aogositra 2024 indray dia hitohy hatrany ny orana ny amin'ny ilany atsinanan'ny Madagasikara iny, izany hoe ny morontsiraka atsinanana. Andraondraona kosa ny ilany atsinanan'ny faritry ny Avoatany fa ifandimby ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra sisa fa ny amin'ny takariva dia mety ahitana orana tandrifin-drahona malefaka ny amin'ny ilany andrefan'ny faritry ny Avoatany iny. Mahakasika ny maripana dia hisy fiakarankely ny maripana ambony indrindra any atsimo ny aty amin'ny faritry ny Avoatany ary ny ilany atsinanan'ny Madagasikara 10 degré Celsius no ambandrina ny Vakinankaratra. Ny amin'ny ambony indrindra kosa dia mandina ny 9 degré Celsius any Analalava sy Antsohihy ary ny any amin'iny distrikany Maevatanana iny. Ho amin'ny eto Antananarivo manokana amin'izay andro ny alarobia fa 30 ny volana aogositra 2024 izay dia manjombona ny amin'ny tontolon'ny andro. Ny rivotra dia ho avy atsimo atsinanana ny maraina ka ho 15 km isan'ora. Ny amin'ny hariva kosa ho avy atsinanana dia eo anelanelan'ny 20 hatramin'ny 15 km isan'ora. Mandina ny 13 hatramin'ny 12 degré Celsius ny maripana. Ny alakamisy fa 1 ny volana aogositra 2024 indray dia hisy hatrany ny orana malefaka fa ny any amin'ny faritra avaratra atsinanana sisa no hisitraka izany. Andraondraona kosa ny amin'iny faritry ny ilany atsinanan'ny Avoatany iny tsy indraindray no hisehony izany. Ny amin'ny takariva no ahina ny hisiana orana tandrifin-drahona amin'ny ilany andrefan'ny nositsika. Ny amin'ny faritra sisa moa dia ifandimby eo ny maloka sy ny mibalika dia mbola hitohy hatrany ny fiakaran'ny maripana, indrindra ny maripana ny tolakandro any amin'ny faritra atsimo, ny faritry ny Avoatany ary ny ilany atsinanan'ny Madagasikara. Ny aty amin'ny Avoatany izao dia 9 hatramin'ny 17 degré Celsius ny tontolo andro. Ny morontsiraka atsinanana kosa dia eo anelanelan'ny 12 hatramin'ny 30 degré Celsius ary ny ilany andrefana dia manodidina ny 13 hatramin'ny 15 degré Celsius. Ho amin'izay andro ny faran'ny volana aogositra izay, raha eto Antananarivo ny maraina dia andraona mety arahana herika indraindray. Andraona mitsitokotoko kosa ny hariva. Ny maripana dia manodidina 12 hatramin'ny 12 degré Celsius. Ny rivotra indray dia ho avy atsimo atsinanana ka ho 15 km isan'ora ny maraina. Ny tolakandro dia ho avy atsimo atsinanana ka ho 10 hatramin'ny 15 km isan'ora. Dia indray no mamarana ny meteo antsika ho amin'ity alina ity mirary soa antsika hatrany. Veloma tompoko.